manolotra ny arahaba tompoko. Raha misongadina mahakasika ny toetry ny andro amin'izao faran'ny herinandro izao dia saika ahitana fiakarany maripana amin'ny ankapobeny manenika amin'ny faritra maro eto amintsika. Etsika ilan'izay dia ho maina trano ny andro eto amin'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanan'ny nosy. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'ireto rahom-baratra ireto ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay mamevahana amin'ny fiforonana oram-baratra any amin'ny morontsiraka andrefana sy avaratra andrefan'ny nosy iny. Raha mivinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina jerena amin'ny antsipiriany dia isy sisan'orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro any amin'ny morontsiraka mifatry melaky. Mifatry hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro amin'ny voamaraina ihany koa dia mety ahitana orana any amin'ny manodidina ny nosy be. Raha ny tolakandro indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny manodidina samborano torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatroboeny, melaky, menabe, bongolava, itasy, vakinakaratra, ny ilany andrefana ny amoro-manisy mahatsiatrambony ary ny tapany avaratra mifatra atsimo andrefana. Mifatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Mivinany maripana eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 20 degré any afovoantany ary tafakatra 5 na 30 degré zay any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atotany atsimony Madagasikara. Morontsiraka atsinanana manodidina amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinany toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray dia mbola hitoetra hatrany aloha ny oram-baratra any amin'iny fatry melaky, bongolava, menabe, ny tapany avaratra mifatra atsimo andrefana. Ny fatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iseho foana ny oram-baratra any amin'ny manodidina ny samborano. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa 5 na 30 degré eo foana maripana ambony indrindra any Mahajanga, Maheva-tanàna ary ny atotany atsimon'ny Madagasikara. Mety ananika hatramin'ny 17 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady dia mbola ho maina hatrany aloha ho an'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanan'ny nosy fa ny oram-baratra dia saika hitoetra eo foana any amin'ny morontsiraka andrefana sy mifatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 30 na 30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatry boeny, betsiboka, ny atotany atsimon'ny nosy eo amin'ny 20 na 17 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana manodidina amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Izay mahakasika ny toetry ny andro rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitondrivotra ary saika manodidina ny fetrany mesa avokoa ny rehefa voaray nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny faran'ny herinandro manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Mialohan'ny teny isarahantsika dia averina aminao hatrany ireto fitaovan-tserasera afaka ifandraisanao amin'ny Meteo Madagasikara ireto. Ho an'ny page Facebook dia afaka asianao j'aime tsy dianao ihany koa ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara, ny site web www.meteomadagascar.mg ary ny application mobile Meteo Madagasikara officiel. Mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray azy.